Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo anyariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay tompo ny finoantsika. Amen. Ivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao izay noho ny amin'izao andro sabotsy farany herinandro. Mamarana sahady ny herinandro voalohany amin'ity volana fahatelo amin'ny taona 2024 ity. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa manaraka anay amin'ny androm-piainanay rehetra, ny fitahianao sy ny famondramponao, ny fombanao anay ka mahavelonay na hatrapamonjena anay. Ary ambonin'izany rehetra izany, ny isaoranay anao ny anekenao, hizara aminay ny teninao isan'andro, anekenao hiteny aminay araka ny soratra masina. Koa ianao Tompo no angatahanay, hanokatra ny fonay, andraisanay izany teny tsara avy aminao izany, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny bokin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 12 hatramin'ny 7 mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Petera voalohany toko 4 andininy 12 hatramin'ny 7. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mahamay izay manjo anareo ho fitsapa-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany, fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahiny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo, fa aoka tsy hisy olona eo aminareo hijaly, satria mamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany, dia hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no isehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, manoloana ny fanenjehana mahavaivay izay nahazo ny mpino tany ampielezana, ka natonga any Petera tery ampanahy hanoratra izao votoatin'ny epistily izao. Dia tsy nangina ny apôstôly mampianatra sy manao fitezam-panahy ho an'ireo olona izay nenjehana, ho an'ireo olona izay tratrany adi-panahy, tratrany fizaham-toetra, indro fampianaram-ponoana ho fampaherezana ireo mpino miady mafy no nataony Petera. Eto ary dia mampianatra antsika izy ny amin'ny antony sy ny dikany fizaham-toetra mpahazony mpino. Midika inona ny fizaham-toetra?
misy valiteny anankitelo farafakeliny ambarany apôstôly eto amin'izao mofinaina izao. Voalohany, ny fizaham-toetra dia midika fiombonam-pijaliana amin'ny Kristy. Ny fizaham-toetra dia midika fiombonam-pijaliana amin'ny Kristy. Eo amin'ny 12:20 sy ny 13:70 dia hitantsika fa reny fizahan-toetra mahamay, reny zary lasa fitsapana mahazo ny mpino reny, dia tsy inona tsy akory fa fiombonana amin'ny fijaliana izay efa nahazo ny tompo ihany. Fantatsika tsara fa i Jesosy Kristy no efa niaritra ny fijaliana faratapony, efa nosamborina izy, efa nokapohina izy, efa nolatsaina sy noesoina izy. Eny, efa noombona sy nalambaraka teny amin'ny hazo fijaliana ary. Ny fiainan'ny mpino izany rehavako malala dia fiainana izay manahaka fotsiny sy manaraka fotsiny ihany izany lalana nizoran'ny Kristy izany. Ary atao mihitsy aza fa tsy zavatra mahagaga intsony izany, fa tokony hireharehana, hifaliana, hiravoravona ao amin'ny tompo aza, araka ny ambarany 13:70. Rehavako malala, tena miombona fijaliana amin'ny mpino, amin'ny tompo ny mpino. Izany no hahatsiarovantsika ohatra ny vanim-potoanan'ny herinandro masina ho an'ny avatsika katolika ary moa dia somary mivelatra kokoa mandalo an'ilay antsoina hoe ny lalan'ny hazo fijaliana mahatsiaro ireo dingana 470 izay nahazo ny tompo talohan'ny hafatesany. Ho antsika ny vanim-potoanan'ny herinandro masina dia vanim-potoana hahatsiarovantsika izany fiombonam-pijaliana amin'ny tompo izany, ary averina amintsika mandrakariva izany isaky ny fotoana izay andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Tena midika ho fiombonantsika amin'ny tompo mantsy ny fizahan-toetra izay mahazo antsika. Rehavako malala ao amin'ny tompo, tsarovy fa tsy irery ianao akory manoloana ny adi-panahy izay atrehanao. Tsarovy fa tsy mizaka irery ny lalam-pijaliana akory ny mino, fa ny tompo Jesosy mihitsy no efa nialoha lalana izany ka efa nisava lalana. Izay ilaina sy takiana amintsika kosa dia ny hananantsika ny faharetana sy ny fiaretana mba hahatonga antsika ho mpiombona antsomarina amin'ny Jesosy izay efa niaritra fijaliana toa antsika ihany koa. Zahatoetra ny mino anehoana fiombonam-pijaliana amin'ny Kristy. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao rehavako malala, midika inona moa ny fizahan-toetra? Ny fizahan-toetra dia midika fanehoana ny maha-mpino, fanehoana ny maha-kristianina. Eo amin'ny 4:70, 5:70 dia aseho miharihary fa tsy mitovy ny mpino, ny kristianina izay hiara-pijaliana sy ny mpanao meloka izay hiara-pijaliana. Ambara eto fa marika maha-kristianina ny fizahan-toetra, fa tsy sanatria akory fanehoana ny vokatry ny nataon'ny tena, tahaka ireo ratsy fanahy, tahaka ireo mpamono olona sy mpangalatra sy mpanao ratsy sy ny mpirarahany an'olona. Tsy sanatria ny vokatry ny ratsy natao akory no antsoina hoe fizahan-toetra, fa ny ratsy natao dia ambara fa misy vokany sahaza sy mendrika azy. Fa ny fizahan-toetra kosa dia hafa noho izany. Ambara eto dia fizahan-toetra hiarana fitsapana kanefa mahasambatra, satria ny anaran'ny Kristy
no ao anatinao ny fanahany voninahitra no mameno ny fiainanao, ny fanahan'Andriamanitra no mipetraka ao anatinao, ary mahatonga anao tsy homenatra zany ka ankalazan'Andriamanitra amin'ny maha-kristianina anao. Ambara eto fa ny kristianina dia tsy menatra ny amin'ny fizahan-toetra izay lanjainy, tsy menatra ny amin'ny fizahan-toetra izay hatrehany, fa zary reharehany ary zany. Rehavako malalo amin'ny tompo izay toeran'ny fanahan'Andriamanitra dia tsy menatra amin'ny fizahan-toetra izay lanjainy raha teo. Jesosy no niteny fa na iza te hanaraka dia aoka izy andany tenany sy tondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ahy. Arak'izany dia tsy zavatra mahamenatra ny mpino akory ny milanja ny azo fijalian'i Kristy, fa ny mifanohatra amin'izany ary marika ahafantarana ny mahampino ny fitondrana ny azo fijalian'ny tompo. Ary zany koa no ahafahantsika mieritreritra sy mandinika zahan-toetra ve isika tsy noho ny amin'ny ratsy izay nataontsika, fa noho ny amin'ny Kristy izay mampitondra antsika ny azo fijaliana. Arak'izany, raha toa ka tsy misy hazo fijaliana izay lanjaintsika amin'ny maha-kristianina antsika, dia mitovy amin'ny tsy kristianina ihany zany tsika. Marika ahafantarana ny mahampino mantsy ny fizahan-toetra. Farany rehavako malala, rehefa mamaky ny 17 hatramin'ny 19 farany isika dia mahita fa raha manontany hoe midika inona moa ny fizahan-toetra, dia hitantsika eo fa ny fizahan-toetra dia midika fiazonana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fizahan-toetra dia midika ho fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ambara mantsy fa tsy maintsy ho avy ny vanim-potoanan'ny fitsarana, ary ny ankonan'Andriamanitra rehetra koa dia ho tsarana amin'izany ka ho adin'ny tompo mahakasika ireny fizahan-toetra izay nolalovany ny mpino. Arak'izany dia ambara fa adinina sy tsaraina araka ny fizahan-toetra hoe nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny mpino tamin'ny fizahan-toetra izay nahazo azy, sa niala tamin'izany sitrapon'Andriamanitra any. Ambara eo fa tsy fialana tsiny, tsy excuse, hialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory ny fizahan-toetra. Indray manko misy olona zahan-toetra izy dia ambaraka ny mahefa zahan-toetra azy, dia vao maika indray izy miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe ka satria mafy loatra ilay izy dia nanota aho. Rehavako malala, tsy mitondra antsika ho any amin'ny fahotana mihitsy ny fizahan-toetra, fa mifanohatra amin'izany ary mitondra antsika hamantatra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Ambaran'ny filohan'ny FJKM ombenombeny rehavako malala, raha miteny izy fa ny tanjona ane ozy eo amin'ny fiainana dia tsy ny ho sambatra, tsy ny ho sambatra no tanjona eo amin'ny fiainany mino, fa ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Arak'izany, na toy inona fizahan-toetra, na toy inona hamafy sy adiriny zany, dia tsy misy mampiala, tsy misy antony hialantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no marika ahafantarana ny mino fa zahan-toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izy. Afaka miatrika fitsarana eo anatrehan'ny fizahan-toetra mahazo azy, ny azona ny finoana eo anatrehan'ny fizahan-toetra nahazo azy, ary tsy mba ho tahaka ny ratsy fanana ny mpanota zahan-toetra ka miala sy miemotra, fa mahajoro kosa mandrakariva amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Eny,
manao fanaovan-tsoso manolotra ny tenany ho an'ilay matoky aza dia Andriamanitra izay momba azy mandrakariva. Raha fehezina ary ny tenin'Andriamanitra ry havana, midika inona ny fizahan-toetra? Ambara fa tsy kisendrasendra eo amin'ny fiainan'ny mpino zany. Ambara fa lalana tsy maintsy diavin'ny mpino zany, kanefa tsy afaka mialana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra ny mino, fa miazona mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny teninao izay nomenao anay, hamantaranay ny dikan'ny fizahan-toetra izay hampandalovinao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao Tompo ary vonina izahay, hanamafy ny finoanay, hanananay faharetana, hanananay ny fijoroana, hanananay ny fahatokiana sy ny finoana marina anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Eto izay dia mivavaka ho an'ny taninay, ho an'ny firenenay, ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy eo aminy. Mivavaka ho an'ireo mpanomponao izay zahan-toetra amin'ny endriny maro samihafa. Ianao Jesoa hijery sy azona ireny mandrakariva. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra. Amen.